Andiny faharoa manaraka. Mbola makasika ny fanjakan'Andriamanitra ihany antsika amin'izao fotoana zao. Satria mpitondra fiangonana ho aho. Mpanompon'Andriamanitra mihitsy no manizingizina fa hoe ao anatin'ny fonareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Kanefa tavijery todika ane vavaka izay nampianarin'i Jesosy igny. Ho tonga ane ny fanjakanao. Atao ane ny sitraponao. Hety an-tany tahaka ny any an-danitra. Zany hoe, zany fanjakan'Andriamanitra zany efa ndesina mbavaka hatrany hatrany. Na iza ny mpitondra fiangonana, na iza mitondra fivavahana, tsy maintsy mitondra an'izany mitondra mbavaka ny fanjakan'Andriamanitra zany. Kanefa tsy ao anatin'ny fonao le izy, tsy ao anatin'ny foko ihany koa. Ekeko fa ao anatin'ny fo le fanjakan'Andriamanitra, fa tsy dia hany loatra ary zany fanjakan'Andriamanitra zany dia afaka hiainanao, hiainanao mihitsy, hitoeranao, ny ety an-tany zany mitovy ny any an-danitra. Zany hoe mitovy ny eto ambonin'ny tany sy ny any an-danitra. Fanapana avy any an-danitra, manapaka ety ambonin'ny tany. Dikan'izany ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy omby ao anatin'ny fonao kely dia kely. Na ny fitiavanao namanao ary tsy mitovy an'izany ka, na anao ny fitiavanao namanao mbola misy miavakavaka. Dikan'izay tsy omby ao anatin'ny fonao ny fanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany, zany fanjakan'Andriamanitra zany dia asora anatin'ny saintsika mihitsy. Ho antsika izay mpitondra fivavahana, ho antsika izay mpitondra fiangonana, esora ao anatin'ny saintsika ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fon'olona. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia hiainanao, hiainantsika. Hiarantsika mahita mihitsy hoe fanjakan'Andriamanitra dia mitovy ny any an-danitra. Zany hoe rehefa nivavaka Jesosy, rehefa mivavaka nareo izy nampianatra an'ireo mpianany dia manaova toy izao. Rainay izy any an-danitra, dia mitohizany any le vavaka, dia ho tonga any ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ka noho izany fanapana ireo tompoko dia avy any an-danitra manapaka ety ambonin'ny tany. Rehefa miankoka amin'ny Jehovah-Andriamanitra ny any an-danitra any, miankoka amin'ny Jehovah-Andriamanitra ihany koa ny eto ambonin'ny tany. Mivavaka amin'ny Jehovah-Andriamanitra ny any an-danitra any, mivavaka amin'ny Jehovah-Andriamanitra ihany koa ny eto ambonin'ny tany. Zany no atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatin'ny kibon'ny pastera, na ao anatin'ny fon'ny mpino, na kristianina zany. Zay tsy marina. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia afaka hiainanao mihitsy dia miditra sy mivoaka. Ka noho izany mba tonga vasaina ry pastera makasika ny fanjakan'Andriamanitra fa aza manao fampianaran-diso, aza mitondra ny olona any amin'ny fahaverezana, aza mitondra ny kristianina any amin'ny elo. Fa hioana pastera io mihitsy no fohibeny makany amin'ny elo, satria ny fampianaranao dia fampianaran-diso. Fa nahoana moa i apôstôly Marika Tatandraza tsy manao kolikoly? Ary zany fanjakan'Andriamanitra zany dia tsisy dirany kolikoly, tsisy dirany politika. Fa manohitra ny kolikoly, manohitra ny politika. Zany hoe lalam-panorenana avy any an-danitra no hentina. Ary zany lalam-panorenana zany efa aty amin'ny apôstôly Marika Tatandraza. Efa ao aminy zany lalam-panorenana zany. Fa re lalam-panorenan'ny mpitondra aby re dia diso, fosika, tsy marina aby. Fa zavatra nosoratandry zareo ihany mody lazaina fa hoe lalam-panorenana. Fa ny lalam-panorenana tena izy, lalam-panorenana tena marina, ilay nindesin'ny apôstôly Marika Tatandraza avy any an-danitra tonga eto ambonin'ny tany. Ka zany no mahatonga anahy manizingizina heto hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny olombelona, tsy ao anatin'ny fo zany, fa hiainantsika mihitsy, miditra sy mivoaka antsika ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Kanefa kosa tsara mariko io anao pastera izay mitory-teny io, raha ohatra ka anao tsy mandray ny apôstôly Marika Tatandraza araka ny tenin'i Jesosy manao hoe zay nandray naniraka dia mandray anahy, fa zay tsy mandray anahy zay nirana kosa ho Jesosy dia tsy mandray zay naniraka. Ka noho izany iza moa naniraka ny apôstôly Marika Tatandraza? Dia Jehovah-Andriamanitra zany. Rehevo nandray ny apôstôly Marika Tatandraza anao dia mandray an'i Jehovah-Andriamanitra. Fa rehevo manenjika ny apôstôly Marika Tatandraza anao dia manenjika an'ilay nahary anao mihitsy, dia Jehovah-Andriamanitra zany. Ka noho izany atsaharo ny fanenjena. Anareo ane manenjika anazy, henjenareo apôstôly Marika Tatandraza, kanefa mbola izy ihany velona ambonin'ny tany eto. Ary igny tsy matinareo zany ko tsy amin'ny androny, tsy matinareo ko tsy amin'ny lerany. Tapitra angamba ny deleheniny eto ambonin'ny tany, zay vao izy maty. Ka mitonga vasaina ry pastera sy ry mompera, tonga vasaina mba hiraisaina antsika, mba hiaraka hiaina sy hanjaka amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Fa tandremo sao dia hoe reny ny sofinao zany fanjakan'Andriamanitra zany, fa tsy tany masinao akory.
Zay ny hafatra vitsivitsy, zay ny hafatra kelikely. Ampitako aminareo mpitondra fiangonana aloha, ampitako aminareo pasitera sy mompera sy ny kristianina mankasitraka.